Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mendrika iakanjo, akanjo fotsy lava. Mendrika iakanjo, akanjo fotsy lava ianao. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Apokalipsy toko 7, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: rehefa afaka izany, dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady nitana sapandrofy teny an-tanany. Dia niantso amin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba amin'ny loholona sy ny zava-mananaina efatra, dia niakohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ho an'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mendrika iakanjo, akanjo fotsy lava ianao. Ny bokin'ny Apokalipsy ry havako malala dia manazava amintsika tsy ny amin'ireo atahorana sy mahatonga ny sainao hiororo ny amin'ny afobe sy ny faharandro sy ny fahaverezana ihany no ambarany, fa miresaka amintsika ny famonjen'Andriamanitra. Iteo raha mamaky sika ao alohan'ity mofinaina ity, ny famonjena ireo olombonjena 4,000 sy 4,000 sy 100 hetsy, izay sary teny anohatra fotsiny ihany entina ilazana ny amonjena ny zanak'Israely, izay ahitana ny isam-pokony avy, misa 2,000 sy 100 alina, amin'ireo foko 12 ny manome an'ilay 4,000 sy 4,000 sy 100 hetsy. Fa eto amin'ity mofinaina ity koa dia ambara fa tsy voafetra ao amin'ny zanak'Israely ihany zany famonjena izany, fa nosokafan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Hoy ny voalaza manao hoe: ary rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny. Tsy voafaritra tao amin'ilay 4,000 sy 4,000 sy 100 hetsy ihany zany ny famonjen'Andriamanitra, fa mivelatra ho an'ny sokajin'olona rehetra manerana izao tontolo izao. Ary ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra koa dia mendrika andray izany famonjena izany. Mendrika andray ny famonjena ianao ka dia indro hosaloran'Andriamanitra fitafiana vaovao, akanjo vaovao. Filazany azy eto dia hoe akanjo fotsy lava sady mitana sapandrofy eny an-tanany. Akanjo fotsy lava. Rehefa nanontany ny loholona tamin'ny izay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana hoe izy ireo manao akanjo fotsy lava ireo, da tsika manomboka amin'ny andininy 17. Ary avy taiza ireo? Dia izao ny valiten'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana manao hoe ireo
no avy amin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy no fiotsiny tamin'ny rano ny zanak'ondry. Ireo niatrika ny fahoriana lehibe sady nanaiky ho sasana sy ho fotsiana amin'ny ranony zanak'ondry no mendrika hitafy ny akanjo fotsy lava. Riavako malala ao amin'ny tompo, marina fa perikopa tamin'ny sapandro fy ity mofonaina ity izay entina ilazana fa reo olombonjena dia manandratra fiderana an'Andriamanitra miaraka amin'ny sapandro fy eny an-tanana, fa tsy kisendrasendra ihany koa no natafalatsaka izao tenin'Andriamanitra ao amin'ity fankalazana ny zoma masina ity. Zoma masina izay ahatsiarovantsika ilay nandatsahan'ny tompo ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, ka io rany tompo io no manadio sy manasa ny lotontsika rehetra ka tonga antsika ho mendrika hiakanjo lay akanjo fotsy lava. Riavako malala ao amin'ny tompo, ho anao ary, ho anao izay mitafy fitafiana miosondraha, ho anao izay mitafy ny fitafiana miosopotaka sy miosopahotana, ho anao izay mitafy ny fitafiana miosopitaka sy fankahalana, ho anao izay mitafy ny fitafiana mioso tsy fitiavana. Amin'ity zoma masina ity no ahatsiarovanao indray fa Kristy nandatsaka ny rany hanasa, hanadio, hamotsy izay rehetra pentina amin'ny fitafianao ka tonga anao mendrika hitafy ny akanjo fotsy lava. Ny mitafy ny akanjo fotsy lava no hideran'Andriamanitra ao amin'ny tempolony. Ny mitafy ny akanjo fotsy lava no mendrika anandratra ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny famonjeny ka hiaraka iray feo amin'ireo anjely marobe sy ny olombonjena rehetra anandratra an'Andriamanitra ka hidera manao hoe ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ne ho an'Andriamanitsika mandrakizay. Riavako, mendrika hiakanjo lay akanjo fotsy lava ianao. Ary rehefa mijery ny epistily nosoratan'i Paoly isika dia hoy izy manao hoe mitafy an'i Jesoa Kristy Jesoa. Zany hoe Kristy Jesoa mihitsy lay akanjo fotsy lava, lay madio tsy misy pentina, lay zanak'ondry tsy misy tsiny, ho tafianao ka anananao ny fiainam-pahasambarana, ny fiainam-pahadiovana, ny fiainam-pahamasinana. Anio ary meteza aza manamafy ny fohy intsony, meteza hisalotra ny fitafiana vaovao atafin'Andriamanitra anao ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Dia ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, noho ny aminay, noho ny amin'ny fahotanay, noho ny amin'ny pentipentonota sy ny fahadisoanay rehetra no nandatsahanao ny ranao, tsaronay amin'izao zoma masina izao. Dia misaotra sahady Tompo ny amin'ny famelan-keloka, ny amin'ny famonjena izay efa nomaninao ho anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fandavatenanao hamono izao tontolo izao. Ankehitriny izay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ny fankalazanay ity zoma masina ity, mba ahitanay fitiavana, ahitanay fahadiovam-po, ahitanay ny fankatoavana marina anao Jesosy Kristy ilay efa tia izao tontolo izao, ka maniraka anay ity ny namanay tahaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Andriamanitra
nanaovanay zany vavaka izany misaotra raha io amen.